Faly miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka eo am-bavahaditsika hatrany hatrany tahaka ny efa fifanononantsika mahazatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Iarahantsika mahita, iarahantsika mahalala amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa tena hoe miroborobo be mihitsy ny resaka faux prophète mpaminany sandoka zany eran'izao tontolo izao ary tsy épargné amin'izany ny firenentsika dia i Madagasikara izany. Ny horesantsika manokana an'io dia ilainy meko ny lohateny hoe esprit tsaratsara. Be da be ianareo no nangataka manokana azy ity hoe hazavao aneny amin'ny ministeran'ny tsaratsara. Ity esprit tsaratsara ity mpaminany sandoka tsaratsara ity mba hitondray fanazavana, ity milaza ny tenany ho Zanahary, milaza ny tenany ho Jesosy Kristy ity. Tsy tokony ataitra antsika izany fa efa voasoratra any amin'ny epistiliny Jaona voalohany, toko 2. Izao no ora farany ry malala ny amin'ny antikristy dia manambara an'izay rivotra sofla fitoeran'ny fanahin'ny antikristy eto amin'ny firenentsika malagasy izay ny antom-pisian'ny trangan-javatra tahaka ireny. Tsy izy ihany fa be da be ireo faux prophète efa nitondrantsika fanazavana tsotsotra teto amin'ny tambajotra, nanaovantsika dénonciation tahaka an'ireny jeriatrika hitantsika tamin'ny horonan-tsary reny, manaova jeriatrika sy ny sisa rehetra dia niaraha nahita sy nahalala ny avokan'izy ireny tahaka andry apôstôly milaza azo bestlef sy ny sisa rehetra, manao menasy mihitsy any amin'ny commentaire sy ny ohatran'izany fa tsy maninona fa isika dia miezaka foana mizara ny fahamarinan'ny soratra masina sy mitsoka trompetra. Zay dia important be. Ary isan'ny tena hoe niariary teto amin'ny firenena malagasy resaka faux prophétie ohatran'dry faminan'endry Mayolina ireny zao hoe président en 2013 ary koa Joana Azadino, Joana ilay mpaminany vavy breziliana. Tamin'ny vanim-potoana vao nanomboka nandray fahefana ny filoham-pirenena misy i Andry Nirina Rajoelina izany dia niarahantsika nahita ilay faminan'iny mpaminany vavy breziliana ny amin'ny hoe i Madagasikara no navitra amin'izao tontolo izao. Dia nisy karazana schéma nasiana croix mihitsy ny endriky Madagasikara. Ilazana amintsika fa hoe raha miteny zany tsika ity esprit tsaratsara ity dia tsy tsaratsara rery no tondrotsika atao anatin'izy ity fa ny globalité ny fahatanterahany faminaniana selon la Bible, Apocalypse toko 17 zay efa nitondrantsika fanazavana teto ihany koa ny amin'ny fanahin'ny biby ity, fanjakana izay mitoetra, fanjakana biby ity izay mametraka n'ilay lamina hisin'ilay fitoeran'ilay lelanota anapaka eto amin'ity zao tontolo zao ity, anenjika ao anatin'ny grande tribulation ny zanak'Andriamanitra sy anenjika anohitra ny fanahy any Kristy ilay vahosotra, ilay oin nandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy izany sy ny mpiaradia aminy. Dia miara-miasa amin'io fanjakana io ny faux prophète be da be, ary zany no anton'ireny resaka Joana sy ny fanjakana izay mitoetra name fahalalahana an'ireny faux prophète ireny hiteny sy hiakatra plateau TV sy hitondra teny ozina satria du moment milaza prophétie ilay tondroina fa prophète, ora nefa faux prophète dia des milliers de gens no manokatra ny
cinq sensany, ny maso a, ny sofina mandrea, ny tanana mitsapa sy ny sisa rehetra, zany hoe ouvert tanteraka izany hatramin'ny zaza madinika, dia manapaka tsy kelikely ilay fanahany faux prophète, satria teny pahefana fa tsy teny mpanafahana, tsy teny mitondra délivrance fa teny mitondra ozona lay ambaran'ilay faux prophète de petit à petit mahazo vahana eo amin'ny firenena lay tanjak'ilay ozona, de izany no zavatra iainan'ny firenetsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zay ny amin'iny sasiteny iny fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny votoatin'ny sujet faux prophète, ilay milaza ny tenan'ho Jesosy Kristy, milaza ny tenany ho Zanahary tsaratsara, sy ny momba ny faux prophète rehetra ao Madagasikara, vavakatsika. Saotraona zay tompo ray masina tsara indrindra, Yahweh Elohim, ny se révélé tamin'ny Abrahama, ny se révélé tamin'ny vahoaka hébreu, ny se révélé tamin'ny Moïse, teny tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, hitanay ny voninahiny hoy ny mpianatra miendrika zanaka lahy tokana. Ary io zanaka lahy tokana io no nandresy ny fahafatesana, manana ny fanalahidiny fiaina tsy hita. Kristy voaositra, misaotra anao zay ray tsy to, fa ny famonjena dia nasiao anao tamin'ny alalan'ny zanaka ao. Ary izany famonjena nasiao tamin'ny alalan'ny zanaka ao izany, ny mitondra fahazavana amin'ny alalan'ny teninao, izay entinay mitsilo ireo karazana faux prophète sy karazana mpanozona, mpaminany sandoka, ireo mitondra ny marika sy ny fanahany lehilahinota, izay efa feno de feno eto amin'ny firenenay. Mamangibetsaka tahaka ny efa nitoeranao teo amin'ny fiainanay ray tsy to amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masonao atao anatin'ny teny zay ho ambara sy ho aza vaina, dia ianao ane Jesosy Kristy no mandefa ny sofla fanahy masonao anazava any am-ponay tsiraray ihany ahafahanay mahay mandray ny teny indrindra ahafahanay manana fanasitranana ho an'izay manam-paniriana sy te ho afaka ao anatin'ny grifan'ireo faux prophète sy ny tenozona zay nafafin'izy ireo. Ny aja sy ny dera dia anao rery ihany ray tsy to. Ny raha anao ny tombo-kasihan'ny vavaka manositra ny fotoana rehetra, tsy ahafahan'ny demony manana fahefana sy mangalatra ny teny, indrindra tsy ho fatafitany zany any am-pon'ny tsiraray avy. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Amaky ten'Andriamanitra vetivety isika mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny détail. Jeremia 3:20 mivaky toy izao ny soramano dia hoe faminaninany amin'ny mpaminany sandoka. Afaka vakinao manontolo ity Jeremia 3:20 ity, fa fananarana ho antsika izy ity, ny 5:20, izay no amakiko azy ho antsika hoe tsy alabri isika amin'izao vanim-potoana izao, fa tena manapaka be mihitsy ny fanahany faux prophète, ireo milaza azy ho mpaminany, voaositr'Andriamanitra tsy to, milaza azy ho Jesosy Kristy mihitsy milaza azy fa Zanahary. Jeremia 3:20 tsy maninona ho avakio manontolo ny toko sy andininy fa misy anatra ngeza be afaka raisitsika manoloana ny fanahany reto faux prophète be da be manerana sy manepotra ny fiainatsika andavanandro ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no lazain'i Jehova tompon'ny maro, aza mihaino ny tenin'ny mpaminany izay maminany aminareo, fa manadala anareo ireo. Ny fahitany avy ao am-pony ihany no lazainy, fa tsy izay aloky ny vavany Yahweh Elohim, tsy izay aloky ny vavan'Andriamanitra tsy to, izay aloky ny vavany Jehova. Zany ny fampitandremany Jeremia mpaminany. Izany hoe tsy vao izao no nisy ny faux prophète teto amin'ity fiainanjanak'olombelona ity, fa efa hatramin'ny andro ny préhistorique, ny antiquité sy ny zay afaka ilazantsika azy.
dia efa nisy ny faux prophète. Ary aza diny fa ireo faux prophète izay niara-ny asa tamin'ny fanjakana Romanina no nanombo an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay dia mamerina n'ilay sasiteny nambarako teo hoe ny fiaraha-miasan'ny faux prophète sy ilay fanjakana bibidia hanohatra an'i Jesosy Kristy tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany. Efa nazavaintsika teto tamin'ny vidéo tany aloha, Apokalipsy 7:12 dia manambara ny fanahan'ny bibidia ary manambara ihany koa fa hiditra ao anatin'ny contexte grande tribulation isika, malgré efa ao anatin'ny contexte fahoriana, tribulation, fa hiatsambikina ho any amin'ny fahoriana lehibe. Dia izany ny antony fiaraha-miasa faux prophète Joana sy ny fanjakana misy. Izany no antony fiaraha-miasa faux prophète intelligence artificielle, ireo mikirakira ny météo amin'ny rahapitso dia ho tsara ny andro na ho ratsy ny andro dia coucher de soleil amin'ny ora précise tahaka izao, prophétie daholo zany andalo ny cyclone Freddy selon ny intelligence artificielle. Miara-miasa ilay fanjakana bibidia, tsy misy famonjena mihitsy ao anatin'izany. Mila misokatra ny masom-pananao. Tsy misy resaka vie éternelle mihitsy rehefa miteny météo ny plaza, météo anankiray fa manao prophétie ny amin'ny andro ratsy izy, ny andro tsara sy ny toetra ny tokony ho fivoahanao amonjy plaza ianao na ho eny amin'ny terasy ianao hisotro labiera na hiaina ozy ny plaza azy. Tsy misy vie éternelle ho teo. Mila misokatra ny masom-panahantsika. Ahoana ozy Jesosy Kristy ny amin'ny fampianarany any amin'ny filazantsara. Ry mpiatsara velatsy, ry zareo faux prophète, ny toetry ny lanitra sy ny tany hainareo fantarina, fa ahoana ny tsy ho afantaranareo izao andro izao. Izao no rafarana. Arak'ilay Jaona 1:2 noetintsika natao fampidirana teo. Amen. Irosoarisika tsaratsara. Tsaratsara dia manana fiangonana. Ary afaka atao hoe mega church mihitsy satria be da be ny mpino efa manaraka azy. Eto dia mamerina manindro raha miteny esprit tsaratsara dia tsy manondro any tsaratsara fa manondro an'ireo faux prophète be da be ao Madagasikara. Madagasikara no ataontsika resaka fa tsika tsy resaka an'izao tontolo zao satria tsika dia niresaka intelligence artificielle. Izay dia midika fa voalaza ihany koa izao tontolo zao. Raha milana kely sika aty Afrika, faritra Afrika, dia matanjaka be ny esprit vaudou, vaudor, ny sorcellerie, ny spiritisme, ny occultisme amin'iny faritra Asie indray, ny resaka Bouddha, bouddhisme, faux prophète daholo, tompoko lahy sy tompoko vavy ny ao ambadiky reny rehetrarehetra ireny. Dia raha miverina eto Madagasikara isika hoe maninona ary ny tsy misy fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana mihitsy manoloana ny fisolokiana ataon'ny tsy hanonona anarana isika fa ny arahantsika nahita teto nisy tovolahy vao eritrerina izay nisy afrikanina nonositra azy niainga atao amin'ny fiangonana MRE izy nisitaka tamin'ny rahalahy Jocelyn dia nanangana ny fiangonany manokana dia tonga bishop izy dia nisoratany tamin'ny anarany daholo ny fananany fiangonana sy ny sisa rehetra Dieu de Mammon. Ary raha miditra ao amin'izany fiangonana izany ianao mihaino ny toritenin'izany lehilahy zany dia tsy misy afa-tsy fahagagana ny problème mpitiavanao ianao tsy mahita vady lalam-bola, business, ny zavatra rehetrarehetra toy izany miaraka amin'ny fahaizana mikirakira sy manao pratique ny développement personnel. Faux prophète. Zay no nahatonga iteny teo hoe raha miresaka tsika esprit tsaratsara dia tsy manondro any tsaratsara fa manondro an'ireo faux prophète be da be ao Madagasikara. Ainsi de suite ireo manana méga church be da be. Nefa isika dia mahalala sy mahafantatra fa ny zanak'olona dia tsy mba nanana izay nandrin'ny lohany
miezaka zany mizara indice be da be sy mizara famarina ny soratra masina selon ny témoignage ny Jesosy Kristy sy ny mpianatra afahatsika mandray lesona sy manana toe-po tokony hifoha ry mpiambina ho toy ny inon'alina moa izao. Dia hoy aho teo hoe tsaratsara hoy ny sujet atsika. I tsaratsara dia manarazana. Izy no niteny an'izany. Zany hoe izay manarazana izay dia ny razany sy ny toetry ny razany sy ny taolo izay niteraka azy sy ny siny selon ny tetiarana arborescence. Dia ny toetry ny tany aloha tany zany no incarné ao amin'ny tsaratsara. Mpanompo sampy ny dadany, barala ny dadany, dahalo ny dadany, ainsi de suite, izay toetra rehetra na habara sy na hadahalo na harazana n'ilay razana dia incarné ao amin'ilay tovolahy tsaratsara teraka tamin'ny 1974. Alléluia. Miditra sika. Province Antoliara, dahalo ny lehilahy, lava be ny témoignage. Afaka miaino an'izany ianao, mivavaka tsara ianao dia miaino an'ilay témoignage satria de plus en plus ianao maharitra miaino an'ilay témoignage dia matory. Ary petit à petit en possession lente dia misy esprit micapturé anao. Ary lay esprit micapturé anao ao anatin'ny torimasonao zay le resaka fanamiasa ambadika any amin'ny tsitamaso any dia s'installe petit à petit ilay fanahany tsaratsara ka mahatonga anao raha tsy manana ny fiarovana Jesosy Kristy anao armure. Efesiana toko fahenina ny fehiloha, ny fehitratra, ny fehikibo, ny ceinture de sécurité, ny chaussure de sécurité, ny tenin'Andriamanitra, sabatra sy ny sisa rehetra. Vakio tsara be mihitsy ny fampianaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Efesiana toko fahenina dia tanteraka eo aminao lay hoe ny liona mierina any amin'ny bokin'ny Petera, mierina andro manalina ny devoly, dia mierina tahaka ny liona mitady izay arapany andro amanalina. Dia ity tsaratsara ity amin'ny madahalo azy témoignage no ataoko récapitulation foy eto fa tsy manana fotoana ivalaparana amin'izany isika. Dia dahalo. Ny fokobara moa dia ho an'ny lehilahy dia raha tsy dahalo ny lehilahy, raha tsy mangala tromby, raha tsy mandrava tanàna, imagineo lay esprit raha tsy mikirakira moara, raha tsy mikirakira moara hoy isika teo, lay moara dia ny dahalo rehetra dia mampiasa azy io araky ny fanahy mitondra azy. Dia ao anatin'io moara io tandrokomby no alaindry zareo dia sesefana vovopaty, asina hety, asina lama, asina fatibolo, asina saritapaka, asina fanidy dia fatorana lamba mena na sy ny sisa rehetra, rahana rambiby, rahana koho na tsy fantatro, rahana ramanavy arak'izay takin'ilay fanahy dia aterina eny am-pasana, hasinina dia sesefana vovopaty arak'ilay fanambarantsika teo, asina volonjazakely zany ny anton'ireny-jaza tsy hita sy alatra voamaso ireny dia sesefana an'izany izay nambarantsika izay voamaso teo ihany koa dia tonga mahery, ody mahery arak'ilay fitakin'ny fanahy. Dia iny ody iny no mitoetra ao anatin'ilay olona, tsy andairam-bala lay olona ary tsaratsara manokana dia nanao témoignage izy ao amin'ny atiny ao misy diam-bala, ny lohany misy dia-pamaky. Zany hoe imagineo zany lay esprit mipossédé an'ilay lehilahy tsaratsara eto. Dia izy entin'ilay fanahy manandaky zafim-bolamena, fady volamena, fanahy maha mpandrava sy mpanolana azy satria izy no ny témoigné an'izay fa tsy zany manao affirmation. Nandrava tanàna izy mampijaly zaza, mampijaly vehivavy, manolana sy ny sisa rehetra araky ny teniny hoe mbola tsy namono olona izy, hoy izy fa tsy hurany zany
raha hoe fanahy tahaka n'izy zavatra de tahentsika tsotsotra eto sy nefa no de tahentsika tany aloha tany hoe esprit vaudou ny occultisme sy ny spiritisme izay mitaky sorona sy ny toy izany manana doty aho hoe tsy mbola namon'olona ny lehilahy azo manokana iny ary Andriamanitra selon ny discernement ny olona tsirairay mahita an'izay ary Andriamanitra ihany koa manana ny fitsarana eo an-tanany ny amin'izay anazy sy Andriamanitra izay tsy ho devoilentsika eto zay fa ho an'izay manana discernement de manana ny fahendrena mahafantatra an'izay ny discernement de efa nambarantsika teto hoe par analyse selon ny intelligence atsika ohatra hoe miain'Andriamanitra fahendrena i Solomon de miaraka amin'izay fahendrena izay dia afaka mamakafaka olona izy satria ilay fahendrena tonga tao amin'ny Solomon afaka manao devis afaka mitsara hoe ity olon-dratsy ity tsy olon-dratsy tadidinareo ny amin'ilay zaza izay nampifanolana reny mpianakaviana anankiroa fa tao anatin'izay namoahany Solomon didy juste didy selon ny divinité an'Andriamanitra tsy to fahendren'Andriamanitra tsy to izay lay discernement par analyse de misy ndray ny discernement selon ny parole tenin'Andriamanitra tsy to amin'ny alalany tenin'Andriamanitra amin'ny alalany toko sy andinina ary raha jerenao ny témoignage tsaratsara point par point de afaka discernenao tsara par analyse par toko sy andinina tenin'Andriamanitra ary indrindra ity ny tena ngeza be lay efa noteneniko teo hoe ho atsika izay manana ny fanomezam-pahasoavana ho anareo izay manana ny fanomezam-pahasoavana 1 Corinthiens 12 famantarana fanahy samihafa dia aseho an'Andriamanitra ao tsara mihitsy hoe iza marina moa ity tsaratsara ity midika inona moa ilay kitana 5 zoro eo amin'ny tapikandrony tsaratsara ary miisa 7 ray roa telo efatra dimy enina 7 hatreo amin'ny tapikandrony avisy havanana fatatsika ny isa 7 par analyse selon la parole la sainte écriture ary ny fanahy dia maneho an'izay manana ny discernement mamantatra fanahy samihafa tena aseho an'Andriamanitra mihitsy miaraka amin'ilay couleur verte lokona reptile lokona lomotra lokony zava-maniry nisy fotoana Jesosy Kristy nampianatra tahaka an'izao hoe jerevo izy ny zava-maniry sy ny biby ny vorona any an-tsaha tsy mba mamafy na mijinja fa atafian'Andriamanitra hatsarana izy ireny de raha vakinao ny Jeremia toko 7:20 no vakitsika teo any amin'ny faux prophète fa raha entaniko ianao mamaky ny Ezekela toko 7:24 ny Ezekela toko 2:20 indrindra de milaza ny amin'ny hazo any an-tsaha ny any anala milaza ny amin'ny couleur vert izay manana ny hatsarany fa ho aringan'Andriamanitra tsy to jerevo ny zava-maniry ny voninkazo any an-tsaha hozy Jesosy Kristy fa ny tena angla tian'Andriamanitra sy tiany soratra masina ananantsika fijery miaraka ny amin'izay fampianaran'i Jesosy Kristy zay hoe jerevo ny voromanidina sy ny zava-maniry any an-tsaha zay manana hatsarana dia préfiguration an'ny Satana izay notafian'Andriamanitra fahatsarana fiderana izay tsy nisy fahatsarana tahaka ny Lucifer arao tsara ilay fizarantsika raha vakinao ny Ezekela toko 7:20 sy ny Ezekela toko 2:20 ary amafisy ny Joba toko 9:12 ny Salamo 7:30 sy ny toko sy andininy bedabe ny amin'ny loko maitso ilay fitafiny tsaratsara tsaratsara ilay milaza ny tenany fa Jesosy Kristy selon ny témoignage milaza ny tenany fa Zanahary
ao anatin'ilay fitafiny maitso izay tondrony Jesosy Kristy. Jerevo ny voromanidina sy ny zava-maniry ny ahitra any an-tsaha. Tsara ny fitafiny, kanto. Fa notsindriny Jesosy Kristy tsara hoe maika va tsy mihoatra lavitra noho ireny, noho i Satana ilay nanana ny fahatsarany tao an-danitra tao na zero. Ianao ry lay kitana mamirapiratra, kitana fitarikandro. Hoahetry, ho any amin'ny farany ambany ianao. De izay lay fitafiny. Miezaka midekode tsotra de tsotra ary betsaka ny azo ambara ivelan'ny fitafiny sy lay kitana zoro 5, ny étoile de Davida zoro ny 4, fa lay kitana eo amin'ny tapikandrony tsaratsara miaraka amin'ny isa 7 manomboka amin'ny tanany havia sy havanana, miambina azy sy miara-miasa satria izay lay droiture mandray marika eo amin'ny tanany sy eo amin'ny andriny. Efa nazavaintsika izay ny isa 490 dia idéologie ancrée eo amin'ny saina sy amin'ny tanany havanana fiserana ilay izy. Dia rehefa raisina amin'ny fandraisana azy tsotsotra dia isan'izany ny vola izay fifaneraserantsika eo amin'ny fiainana andavanandro efa mariky ny biby ty, ampandraisy ny marika na ny kely na ny lehibe, ny antitra ny tanora, tout le monde mandray an'izany marika izany daholo. Fa ny tena danger de lay eo amin'ny andriny. Dia iny lay kitana Baphomet zoro 5 eo amin'ny tapikandriny tsaratsara. Dahalo tsaratsara, manana ny fanafody moara. Izay misy fatibolo ety, fatinjaza, vovopaty sy ny sisa rehetra, voamaso sy izay rehetra afaka asisika ao araka ny variétéany azy, variétéany avy selon ny fitakiny lay fanahy. Eto zany tsika dia anambara fa hoe tsy olona vaovao amin'ny tontolon'ny sorcellerie itsaratsara. Eto zany tsika dia manana fanambarana ary afaka manambara fa olona voataiza manarazana. Zany nanomboka tany amin'ny razany hatramin'ny izy dia efa mpiaina tontolon'ny spiritisme miresaka amin'ny maty. Mpamangy fasana, mpijery andro, hanafika va isika sa tsy hanafika ry baralahy, hianika tanàna va isika, hanambotra vehivavy va isika, ampijaly zaza va isika, hanao kidnapping va isika, handrava tanàna va isika, hamono olona va isika, ainsi de suite. Tsy vaovao amin'izany zany ny tovolahy. Maninona no miteny an'izany? Satria efa imbetsaka isika no nanazava teto fa amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao zay efa nisy tany aloha selon ny teny fampidirantsika teo fiaraha-miasa ny biby sy ny fanjakana dia efa mélange na spiritisme sy mélange na occultisme, mélange na sorcellerie, mélange na esprit vaudou, vaudor. Izany no entra ao anatin'ny toeram-piangonana dia izany no ampiainana ny mpino. Miteny amin'ny teny tsy fantatra ny mpino fa esprit ana sorcellerie no mampiteny amin'ny teny tsy fantatra n'ilay mpino. Maminany ilay mpitondra fivavahana fa esprit vaudou vaudor no mahatonga n'ilay mpitondra fivavahana aminany manetsika hazo ho amin'izay faminaniana izay. Milaza ny tena no Jesosy, milaza ny tenany fa zanahary itsaratsara fa lay esprit misy Jesosy hafa hoy Paoly. Misy Jesosy hafa dia tsy iza ilay Jesosy hafa fa io Jesosy hafa io no esprit izay tondroiny fa hoe ato anatin'ny tenako. Io esprit io lazainy fa incarné, na tianao na tsy tianao izy, manindry mihitsy ny lehilahy zany. Satria izay lay esprit dahalo mitazona mohary na habarala azy fa
dego izy fotsiny manao masaka dia mitondra fiangonana, zany hoe miala ao amin'ny tontolony mahadahalo azy dia miakatra pilipitra, mitazona micro miakatra eo ambony sezany mpanjaka. Aza dino fa nisy fotoana efa nilanja mihitsy ny lehilahy. Zany rehetrarehetra zany de tsy misy toetra na de ray ary na de sila koa ary, selon la Bible, selon ny toetra Jesosy Kristy oin voahiraka Yahweh Elohim ny mpamonjy araky ny fanambarahan'ny définition Matthieu. Izany toetra tsaratsara rehetra izany dia tsy misy mikolla amin'ny toetra Jesosy Kristy. Ora nefa tsaratsara milaza fa Jesosy Kristy no incarné, lay mot incarnation ihany koa dia amin'ny tontolo mystika, tontolon'ny occultisme, tontolon'ny spiritisme, tontolon'ny éveil collectif, zavatra mystika matanjaka be izay mifampitohy amin'ilay efa hoe nahapila laody, nahaomby asy azy mpitana ody matanjaka azy tamin'ny efa nahadahalo manatrazana azy. Atreo ny azo ambara raha lasy ranabavy dia raha milaza zany tsaratsara fa Jesosy Kristy izy, raha milaza tsaratsara selon ny témoignage fa netiny Jesosy Kristy tany an-danitra izy de naseho an'Andriamanitra azy ny paradisa sy ny elo. Efa nazavaintsika teto ihany koa zay ny amin'ny contexte paradisa sy ny elo misy zavatra be da be tsy mikolla ao anatin'izany, tsy ampy ny fotoana. Dia mazava fa ilay Jesosy hafa nitondroin'ny Paoly no mivelona ao anatin'ny tsaratsara. Iza ilay Jesosy hafa? Io lay esprit nahadahalo azy, nahabarala azy, manatrazana azy selon ny tel père tel fils, ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra, izay niteraka azy. De io esprit dahalo io ihany, io esprit manandaky io ihany no déguisé ary atosiky ny démonia hisahana toeram-pivoriana, toeram-piangonana, avadiky ny démonia de façon hoe culte ilay izy, fanompo-pivavahana, fa plage usurpation selon ny Baiboly daholo ny zavatra ijoroan'ilay lehilahy. Zavatra ngeza be ihany koa zay tsara voaray antsika dia fantatsika fa misy mpiara-miasa aminy akaiky zay ny nourira azy sy ny taiza azy. Eto indray dia ao anatin'ilay tontolon'ny fiaraha-miasa foana, faux prophète, fa eo amin'ny sehatry ny soratra masina indray ilazana amintsika hoe hatraizana intelligence ny satana mimanipule ny fiainanao, haka possession eo amin'ny toe-panahinao sy ny toe-piainanao mba hahafahan'ny olona ho very, hisegare very tahaka ny ondry tsy misy mpiaho Jesosy Kristy. Onena de onena izy tamin'izany vanim-potoana zany rehefa nijery ny vahoaka Hebreo, ny Israel, satria dia efa voazanaky ny Romanina tao anaty fanjanahana. Ny mpanapaka tamin'izany dia Kaisara. I Pilato nanomba an Jesosy Kristy, niara niasa tamin'ny faux prophète de Kaiafa sy ny mpisorona rehetra, ny fariseo tao andapa tao ireo haut gradé, mahay soratra masina. Eno tsara ity teniko ity. Ny tanakanavana ny tsaratsara ivelan'ilay fanahana omby asy mitaiza azy, ny tombony sy nahalehibe azy, na tonga azy ho tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny voyage astral, satria ilay fanahy no nitondra azy. Nisy ny projection astrale de iny lalazainy fa hoe nentin'Andriamanitra tany an-danitra sy nentin'Andriamanitra tany an-danitra nahita ny paradisa sy elo, projection astrale. Dia ny démonie no maneho azy ny plagiat ny Baiboly miaraka amin'ny intelligence ny mpahay soratra masina dia tsy iza izany eno tsara fa ilay pastora lotériane
tsy tononoko ny anarany fa aitsika rehetra hoe izy rehefa mitsangana i tsaratsara de eo akavanany foana ilay pastora luthérienne zay fanroasan'ny institution luthérien de Madagascar moa izy satria tsy manaja ny sata sy ny doctrine luthérien zany zay ny antony nandroasana azy de io lehilahy izay pastora luthérienne mahay théologie mianatra baka plus 7 na plus 8 na doctorat en théologie tsy fantatro mahay mikirakira soratra masina io no nonorirany tsaratsara na mpianatra azy soratra masina hoe izao a Jesosy Kristy de miainga eo ny plagiat ilay fanahy mitaky atao amin'ny tsaratsara hoe izao sy izao ahoana ny fomba ahafahany lay fanahy zany no mitaky any tsaratsara satria lay fanahy de velona ao anatin'ny tsaratsara amin'ny manifestation any amin'ilay soafin'ilay fanahy ao anatin'ny tsaratsara hoe hameriny olona ho any amin'ny afo be be mihitsy de multitude de gens de malgache na tsy malagasy ihany koa mba ho very any amin'ny fahaverezana de miara-miasa amin'izay fanahy izay miara-miasa amin'ny tsaratsara miconseiller any tsaratsara miconseiller any tsaratsara ho iaho teo eto amin'ity conseil ity indray de resaka développement personnel raha tadidinareo de efa nisy fotoantsika nampianatra fa ny développement personnel ny hypnotisme ny resaka coaching ny tontolon'ny mystique sy ny occultisme sy ny spiritisme sy ny rehetrarehetra efa miakatra altara avokoa miakatra toeram-piangonana avokoa fa déguisé fotsiny de reny miara-miasa ary monsieur manifesté ao anatin'ny toeram-piangonana ka mahatonga ny mpino hino be fahatany satria tsy manana n'ilay discernement anankitelo ny resantsika teo de rebo sy rovoka ary miantsampy avy hatrany hoe io zanahary tsaratsara io i apôstôly tatandraza io mpaminany Joana io vavaka foafoa io sy ny sisa be da be de mametraka fanontaniana isika hoe fa maninona ary ny malagasy no matory amin'izany rehetrarehetra izany fa maninona ary ny malagasy no tsy taitra mihitsy maninona ary ny malagasy no miraikiraiky sy ny revo voaroba ara-panasy voarova ara-bola ara-toekarena ara-toetsaina ara-batana toy ny hoe manao ny sorona ny tenany mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia resaka esprit matanjaka be io raha lasy ranabavy io tsy ohatra ny resaka esprit hoe iny misy mpiandry anankiray de hoe ametra tanana averina le formule hoe ary zao famantarana izao no anaraka izay mino ametra tanana marary izy de ho sitrana ireny nanana de après an'izay de mikikika daholo amin'izay miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miala ny tsy fofoana sigara miala an'izao tsy zany lay esprit fa resaka devolina principauté zany principauté zany de manondro fanjakana ngeza be mihitsy zany hoe misy général ao misy caporal ao misy sergent chef ao misy commandant ao misy ainsi de suite hatrany amin'ny irakiraka matanjaka structuré miorina legiona zany hoe fanahy be da be mifanambady ary zay no nahatonga antsika nanambara teo hoe occultisme spiritisme développement personnel fanahana dahalo barala fanahana manarazana fanahana manandaky fanahana zafimbolamena fanahana sy ny sisa be da be vazimba kalanoro sy ainsi de suite be da be zay tsy ho tapitra raha ho tansaina eto tsy ampy ny fotoana miara-miasa izany fanahy rehetrarehetra izany de izany no mangejany malagasy tellement tena hoe étouffé ny vahoaka malagasy sepitra de hoy ianareo hoe aiza ny anjara toeran'ny FFKM aiza ny anjara toeran'ireo fiangonana mifo be da be reo aiza ny anjara toeran'ny sy ny sisa rehetra de mitovy amin'ny contexte mihitsy tompoko lasy tompoko vavy hoe io misy vahoaka hebreo de io misy fariseo ny
ny fariseo siry Kaiafa ny mpisorona ny sadoseo ao andapa ao mahay soratra masina be da be mitovy amin'ilay faux prophète miara-miasa be da be eto Madagasikara ny mazy de io misy fanjakana romanina manandevo ny vahoaka hebreo tamin'izany vanim-potoana izany de am'izao vanim-potoana izao ihany koa io misy fanjakana TGV Mapara Tim izy avy nefa nitondra teo de miteny ratsiny ao andapa ao mivoaka daholo ny secret ao andapa ao mandeha daholo ny alatra volamena mandeha daholo ny alatra voamasy mandeha daholo ny zay zavatra mamoehatra rehetra ny vidéo raha isasy ny sisa rehetra ainsi de suite za andrina ela andevo fa nisy an'izany tao andapa tao miara-miasa ireo sœurs sy frères azadino lay resaka Joana prophète vehivavy brésilienne profo mitohaka amitendantsika hoe fanjakana bibidia apokalipsy 7:10 faux prophète mpiara-miasa ireo ary zany ny antony tsy mampietsika ny fanjakana sy tsy sene satria miarongé an'ilay position hametrahana sy hipetrahan'ilay lamina ordre mondial fahefana bibidia idirana ho any amin'ny grande tribulation zany zavatra izany tsy mba toriana ny ampiangonana zany zany zavatra izany tsy mba miakatra altara izany fa de ampahirezana foana ny mpino hoe hotahina ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoaka de miorakoraka daholo mpino misaotisaoty daholo miaraka amin'ny hira Rija Rasolondray be miaraka amin'ny hira manoatra ny mpandresy za tsy miteny hoe ratsy ny mihirahira fiderana fa misy image tiako voarainao anatin'izany ora nefa efa misy danger imminent ary matoro ny vahoaka satria ilay fanjakana de tena matanjaka be ilay fiaraha-miasa dia bien rodé ary tsy ao Madagasikara ihany io fa na aty amin'ny firenena mandroso aty amin'ny misy anay de izay le resaka intelligence artificielle ny resantsika teo tsy manana ny anjara toerantsony any filazantsara tsy manana ny anjara toerantsony ny filazantsara tsy manana ny anjara toerantsony ny fiangonana tsy manana ny anjara toerantsony ny fivavahana amin'ny fanasy fahamarinana fa cliquer télé anao de violence ny vetaveta ny film sexy ny publicité message subliminal ny zavatra lazaina amin'ny vaovao dia zavatra mampiataka anao amin'ny herin'ny filazantsara foana satria misy an'ilay faux prophète miara-miasa ao ambadika ao de tsy izay zany fa ry zareo amin'ny culte fikambanana miafina ry zareo masonika izany zay izy aty amin'ny tany mandroso ry zareo illuminati ry zareo ao anatin'ny tontolon'ny bouddhisme ny occultisme ny monde ny nirvana ny avatara izay tsofoka ny anaty dessin animé sy ny sisa miara-miasa daholo zany sœur frère fa any amintsika izy sy any Afrika iny ambany Maghreb rehetrarehetra iny dia na Maghreb koa raha y compris tafiditra ao anatin'izany de resaka sorcellerie resaka vaudou esprit vaudou resaka ombiasy resaka tahalo resaka majika pouvoir ny super-héros sy ny ohatran'izany miara-miasa ny faux prophète be da be ny gériatrika sy ny président amin'ny 2013 sy ny akoatran'izany eny fanadia ao amin'ny FFKM raha satria mazava ny contexte baiboly fa rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia faux prophète daholo nizaniza manokatra école théologique nizaniza izy ao anatin'ny institution matanjaka na katolika na tsy katolika na fiangonana zokony na zandrany na FPVM rehefa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy milaza ny fiavian'i Jesosy Kristy rehefa tsy manondro an Jesosy Kristy zay lay any amin'ny bokin'ny apokalipsy hoe ny fanambarana ny fanahin'ny faminaniana dia fanambarana an Jesosy Kristy izay ny fanahin'ny faminaniana ka ny olona zany raha vao milaza izy hoe izao ny Jesosy Kristy izao ny Zanahary tsaratsara mantsy de milaza an'izay mihitsy izy hoe nahita ny Zanahary izy ridicule be bon tsy te hitanisa an'izany satria mihaino ny témoignage ianao de tena hoe ontsa mampanahelo
raha mamaky an'ilay Jaona voalohany sika vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Jaona voalohany toko faharoa andininy valo amby folo rankizy izao no ora farany ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro no antikristy efa tonga sady koa izany no afantarantsika fa izao no ora farany. Iza lay milaza ny tena no Kristy, iza lay milaza ny tena no Jesosy, milaza ny tena no Zanahary, ilay nitazona omby asy, ilay nitazona moara, ilay nikirakira asan-dahalo. Dia avy eo amin'izay nilaza fa noentin'i Jesosy Kristy tany an-danitra, ho azavaiko eo zay rehefa avy eo hoe maninona moa ny faux prophète no milaza fa noentin'i Jesosy tany an-danitra daholo. Sy hoe efa nanangana amin'ny maty, tsy haiko hoe efa 20 mahery sy ny sisa rehetra, fa azadiny fa resaka fananganana amin'ny maty dia misy resaka corruption be mihitsy, misy resaka fifanarahana ambadika be mihitsy. Asa raha tadidinareo ilay vidéo an'ilay pastora atao Afrique du Sud, tamin'ny faritra Afrika atao ilay izy, milaza fa nanangana amin'ny maty izy, dia avy eo dénoncer ny tany amin'ny tranopaty sy ny tany amin'ny morgue fa zavatra tsy nisy akory ilay izy, ary na ilay vidéo jerena ary dia mampime be, mena sakafo ilay olona avy eo dia mody mitanandranandrana be. Dia ohatran'izay ihany koa ilazana amintsika fa hoe tsy misy olona manangana amin'ny maty zany. Izao ny fananganana ny maty ozy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany no manangana amin'ny maty. Enoy tsara ty zavatra teneniko ty. Izao no fananganana ny maty ozy Jesosy Kristy. Rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy, maty 3 andro. Sady misy vision an'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho ampitaina ihany koa tao anatin'izay. Izay minoana dia maty ary izy dia ho velona indray ary nizan'izy izy velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Izao no fananganana ny maty ozy Jesosy Kristy. Ka raha misy olona manao usurpation an'izay fananganana amin'ny maty zay, dia avy amin'ny démonie satria itsika dia tsy manana droit, tsy manana accès amin'ny souffle de vie, tsy manana accès amin'ny fofinaina mahavelona. Fa n'Andriamanitra irery ihany rehefa namorona n'izao tontolo izao, y compris isika zanak'olombelona vovotany ny volavolaina, dia nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona. Zany hoe vovotany tsy miaina isika toy ny hoe maty, fa no fofony fofinaina mahavelona. Ka raha misy zany milaza azy ho mpanangana amin'ny maty sy efa nanangana amin'ny maty, dia satana izy. Fa ny zavatra misy maty dia izao. Eno tsara ity, efa nazavaiko teo ity. Acteur izy, tadidinareo Saoly-Mpanjaka. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy toy izy satria tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia nanantona vehivavy sorcière, mpilalao-ody, mpitazona moara, papahita. Vehivavy papahita hoy aho teo, Baiboly no manambara an'izay. Dia nangataka ny fanahin'i Samuel izy hoe hiseho amin'ny Saoly-Mpanjaka satria Samuel mpaminany mpikonseheny mpanjaka tamin'ny fahavelony. Ary tsy misy latsaka mihitsy ny amin'ny profeta Samuel fiaraha-miasa rehefa miteny amin'ny Saoly-Mpanjaka izy hoe zao atao ve, dia mivoaka mpandresy foana ny vahoaka Israelina ny tarihan'ny Saoly-Mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany. Fa tamin'ny fotoana izay tsy nanaovany Saoly-Mpanjaka, tsy nanatanterahany sitrapon'Andriamanitra, izay andalana vitsivitsy fotsiny ihany, dia niala tamin'ny fanan'Andriamanitra. Dia rehefa niala tamin'ny fanan'Andriamanitra dia tsy nisy fanan'Andriamanitra intsony tao aminy, dia nanantona omby asy izy, nanantona papahita izy, nanantona sorcière izy, nanantona magicienne izy. Dia nipotra avany endrika Samuela, vatana Samuela. Nipotra avany Samuela miteny fa acteur en dévoly. Zany hoe lay démonie, lay fanahy démonie miasa amin'ilay vehivavy manangana acteur be da be, vehivavy sorcière manangana omby asy, mitana moara, mitana ody, madalo azy, dia miaraka amin'izay ao amin'ny tontolo tsy hita maso misy incarnation. Eto dia mahatsiaro andreo any amin'ny faritra atsimo hoe matimpito sy ny toy izany, tsy misy fifandraisan'ny maty amin'ny velona. Fa ny maty ho tosiny zavatra toy izany
dia devoly miseho acteur zany hoe misy démonie miseho amina endrika olona anankiray a dia eo amin'izay le hoe manangana maty a mitsangana maty a sy hoe niseho tamiko a ianona sy ianona démonie no miseho maka endrika olona zay ilay izy zay fa tsy misy a fiainana miverina zany hoe souffle de vie ilay namelomana antsika tao amin'ny tena velona miaraka amin'ny olona anankiray zay efa nanao dia tongotra nanao pas tany amin'ny séjour de mort fiaina tsy hita fitomanina sy fikitrohanify ny fiafarany zay fanazavana izay a tsara voray atsika de to sika namaky an'ilay Jaona voalohany toko faharoa andininy fahavalo amby folo de eo amin'ny Jaona voalohany toko faharoa io ihany andininy faharoa amby roapolo izy mazava tsara mihitsy hoe iza no mpandainga afa-tsy lay mandany Jesosy tsy ho Kristy izy no antikristy dia izay mandany ny ray sy ny zanaka eno tsara ity zavatra lazaiko ity eto misy tsaratsara milaza ny tena ny ho Jesosy Kristy ndraindray mantsy sika raha vao mandray an'ity verset ity hoe iza no antikristy fa tsy izay mandany ny ray sy ny zanaka izay mandany Jesosy Kristy dia mandany ny ray izay mandany zanaka dia mandany ray izay tsy manana ny zanaka dia tsy manana ny ray donc zany esprit antikristy ao amin'ny olona tahaka izay dia rehefa mandray an'io isika dia hoy isika hoe ny silamo antikristy oui satria ny silamo dia mirenoncer ny divinité an Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazofijaliana selon la Bible antikristy ny silamo attention satria misy miteny hoe iray ihany Andriamanitry ny kristiana sy ny silamo faux antikristy ny silamo selon la Bible satria izy dia mirenoncer ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty divinité tao amin'ny tenan Jesosy Kristy ny toerany fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra dia izay divinité any raitsyto nomeny raitsyto an Jesosy Kristy izay no laviny zareo silamo dia tsy ny silamo ihany fa ny boudista ihany koa dia tsy mino an'izany hoe Jesosy Kristy mitsangana tamin'ny maty zany fa hoe maître sage ohatran'ny finoany silamo docteur mpanasitrana fotsiny ihany antikristy fa eto dia misy any tsaratsara laviny eno tsara le fandavana eto ny antikristy dia izay mandaa ny ray sy ny zanaka laviny a ny raitsyto laviny ny zanaka Jesosy Kristy satria eno tsara le fandavany izy indray no lazainy fa Jesosy Kristy izy no lazainy fa zanahary izay filazan'ny tenany izay proclamation izay autoproclamation hoe izy no Messie izay izy no incarnation Jesosy Kristy izay izy no zanahary izay no milaza fa mandany ray sy ny zanaka izy tsy haiko na azonao ny fanazavana tsy manaiky zany izy fa io misy ray io misy zanaka tokony ho tompoina sy ivavahana tokony ho iaketsika fa tokony iakeny fa tokony ampiaiky azy fa tsy to ary tokony ampiaiky azy fa mpamonjy Jesosy Kristy fa renonseny izay fa izy mihitsy indray no nomeny fa hoe zanaka izy mihitsy indray no nomeny fa mpamonjy mivavaha mihitsy ozy amiko ataovy amin'ny anarana tsaratsara izy mihitsy zany no ambarany fa Jesosy izy mihitsy no ambarany fa zanahary izay le esprit mandany ray amen mila misokatra ny fijerintsika mila manana ody maso isika manona an'izany hevipety sy afetsifetsen'ny satana izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe manao dia mipetraka ny fanontaniana zany hoe manahoana ary ireo mpino be da be izay innocent sy innocente miangonao amin'ny tsaratsara raha lasa nanabavy ety sady tery ny lalana makany an-danitra vitsy ny mahita azy ny mpino ivelan'ny tsaratsara ny mpino ao anaty dénomination na tsy ao anaty dénomination mahafantatra ny esprit antikristy sy ny esprit tena izy
ireny ara-mbola mandalo sivana be maika ava fa pino ao anatin'ny institution, ao anatin'ny ankohonana antikristy mihitsy hoe io misy antikristy mametra tanana aminy, io misy antikristy isan'andro manozona aminy hoe mitsodrano anareo a de zao mitsodrano ataoko anareo dia raiso ny fitahina amin'ny anarany tsaratsara satria ozona daholo anefa dia mialatsiny ahitena an'ity, mialatsiny ahitena an'ity fa very daholo a ny mpino tsaratsara miaraka amin'ny tsaratsara. Averiko tsara hoe very daholo a ny mpino tsaratsara miaraka amin'ny tsaratsara sy ilay mpanolotsainany a faux prophète voatsoka atao amin'ny institution an'ny lotériane. Tsy misy sentiment, tsy misy pité ny filazantsara rehefa mainty a dia mainty, rehefa antikristy a sy miaina fanahin'ny antikristy a miankohoka amin'ny biby a dia tsy misy a fanafana any amin'izany. Ary indrindra mandray a an'ilay mariky ny biby a, mandray an'ilay tombo kase dia ny fanahin'ny satana. Ohatriny ahoana zay hoe mandray ny tombo kase zay a, manaiky ataony batisa, manaiky ametrahany tanana, manaiky petit à petit miditra ao anatin'ny antsoina hoe mpifatitra ao amin'ny tontolo ara-panahy ny tsita maso a dia misy famatorana ara-panahy miaraka amin'ny esprit ny Belsaboba, esprit an'ilay legona any amin'ny tontolo tsita maso any a. Dia isan'andro anefa ianao toy ny hoe mivenere zavatra tsara, toy ny hoe mandeha araka ny toe-po fa midera satana ianao ao anatin'izay toe-po zay. Zay ny grave be amin'ity resaka fifangaroana occultisme sy ny spiritisme sy ny tontolo mistika tafiditra ny anatin'ny fiangonana ity. Manana ny toe-pana araka an'Andriamanitra. Boky ny Timoty no manambara an'izay fa mandany heriny. Ka na misy asa soa ataon'ny mpino tsaratsara na mandeha mamboly hazo na mizara fanampiana gauche à droite tahaka ny ataon'ny LGBT sy ny tsy LGBT, ataon'ny Père Pedro na tsy Père Pedro, na ataon'ny fitondrana misy na ny association fity na tsy fantatro zay be da be, croix rouge sy ny rehetrarehetra, manana n'ilay toe-pana araka an'Andriamanitra fa mandany ray sy ny zanaka ilay nazavaintsika teo a, tsy manana an Jesosy Kristy, tsy manana ny Yahweh Elohim. Izy tena mihitsy no milaza fa Jesosy Kristy, izy tena mihitsy milaza fa Zanahary Raitsoto dia makany amin'ny fitomanina sy fikitrohany ify. Hatreo a dia mino fa misy lesona voaray antsika amin'izay zavatra nambara rehetrarehetra izay a. Ny esprit tsaratsara dia esprit amin'ny bibidia préfiguration any 666. Maninona ireo faux prophète rehetrarehetra ireo a tahaka andry tatandraza izay a promotion niaraka tamin'ny tsaratsara sy ny any akadimbahoaka sy ny méga church à gauche à droite sy ny efa naminany sy ny tsy mbola naminany a, ny ekipandrozoana sy tsy zoana miaraka amin'ny fiangonana zokony sy zandriny rehetrarehetra ireo zay tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, maninona izy ireo no mitombo hatrany eto amin'ny firenena malagasy a, dia satria ao anatin'ny contexte apocalypse 7:12 tsika fiaraha-miasa fanjakana bibidia sy ny faux prophète zay tsy mijanona ihany any amin'ny tany mahantra sy ny tany andalam-pandrosoana fa na aty amin'ny tany mandroso ary fa izay a endrika izay dia somary déguisé tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe mondialisation, tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe intelligence artificielle, ary azadiny fa misy ny fikambanana miafina efa partout indrindra aty amin'ny tany mandroso dia rendray ilay framasoana sy ny Illuminati. Dia hoy isika hoe mampanaelo ny vahoaka satria tsy tonga saina mihitsy miraikiraika variana ao anatiny zany cercle resahantsika sy tanisaintsika sy azavaintsika izany a, dia mampanaelo ny mpino fa matory ao anatiny sady efa mahantra to tsy taitra mihitsy fa dia ataon'ny olona amin'izao rehetrarehetra izao a manjanaka ny karana, manjanaka ny sinoa
izany rehetrarehetra zany de mameky sary an'ilay fanjakana romanina nampahory ny vahoaka hebreo tamin'izany vanim-potoana izany. Nijanona natory foana ny vahoaka hebreo ary tamin'ny farany ary niara nanombo ny Jesosy Kristy niaraka tamin'ny faux prophète ny fariseo sy ny fanjakana bibidia tamin'izany vanim-potoana izany ny vahoaka hebreo hoe omeo anay Barabasy omboy omeo anay Barabasy omboy io lehilahy io de izay kisary zay ihany koa no miverina ary miamatanjaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha vao miresaka soratra masina izany ianao, raha vao mitory an'izao zavatra torintsika izao ianao, raha vao midevy ale fahamarinana selon la Bible araky ny famangin'Andriamanitra ianao omboy fa ny safidin'olona de hoe omeo anay Barabasy. De izay no manamarina sy manambara n'ilay fanontaniantsika hoe maninona ary ny vahoaka no matory, maninona ary ny vahoaka no tsy taitra, maninona ary ny vahoaka no miraikiraiky. Fa tsy mijanona amin'io hoe tsy taitra sy miraikiraiky io ny vahoaka fa ireo vahoaka ireo mihitsy no hanombo ny zanak'Andriamanitra, ireo vahoaka ireo mihitsy no hiara hiasa amin'ny fanjakana ho avy ny 2023 efa ao anatiny sika propagande hiara hiasa ametraka ny lamina, ametraka ny fahantrana, ametraka ny varitsinjo, ametraka ny fikorontanana, ametraka ny zavatra rehetrarehetra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny oeraoera sy ny oataoata hanamafy an'izany ny fampandihizana fitombenana. Iandoha zao ny propagande rehetra fa kelikely eo de ho hitanao tsara fa mbola atory ihany ny ratsy miaratsy hatrany izay manao ny marina aoka izy anao ny marina ihany. Mahireza frère sœur, ekeko fa mitaky fibebahana ny firenentsika, ekeko fa mila entina-bavaka ny firenentsika, mila misokatra foana ny masom-panahintsika amin'izany rehetrarehetra izany satria isika dia tsy mivavaka ho an'ny démonie, tsy mivavaka ho an'ny devoly isika, tsy miditra ao anatin'ny soumission. Ny tinambara ao anatin'izany de hoe rehefa fantatrao fa mpitondra tsy hiova mihitsy, tsy mangetaeta fiovana, tsy hibebaka fa vao maika andrabiraby an' Jesosy Kristy sy hanombo an' Jesosy Kristy ary efa miara-miasa ao amin'ny tontolo ambadika sy miafina aza mitondram-bavaka an'ireny olona ireny. Fa ny vavaka ataonao sy proclamenao, prononcenao dia ny faminanen'Andriamanitra no aoka ho tanteraka. Teneny mihitsy hoe Jesosy Kristy aoka ny sitraponao no ho tosy ho tanteraka amin'ny